Ny lohatenim-baovao antsika amin'ny hariva ity concentrateur d'oxygène misy roa arivo no tonga somatsara teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany nafarana ahafahana manampy ireo efa eto an-toerana hiatrehana ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus ireto fitaovana vaovao vao tonga ireto. Mpiasa maro no velo taraina amin'izao fotoana izao noho ny fahatapahan'ny karama, noho ny fisian'ny fepetra sasany noraisina toy ny fanenana ny isan'ny mpiasa mahery ny 500. Olona miisa 70 be izao indray no indray namony ainy tao anatin'ny tarehimarika nivoaka faran'ny coronavirus androany teto Madagasikara. Na izany aza nefa dia resin'ny isan'ny sitrana somatsara androany ny isan'ny tranga vaovao. Manatitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny ity alarobia fa 20 ny volana aprily taona 2024 ity ansainay ampanajana renao anaraka ny fahampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Fa concentrateur d'oxygène miisa roa arivo no tonga somatsara teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato androany nafarana ahafahana manampy ireo efa eto an-toerana hiatrehana an'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus izao ireto fitaovana ireto. Ain'olona maro no efa avitra tamin'ny fampiasana itony fitaovana itony raha nambaran'ny filoham-pirenena. Androany ihany dia efa ho tsinjaraina any amin'ny toerana izay tena ahitana olona maro mitondra ny aretina ireto fitaovana vao tonga ireto. Mitatitra ny vaovao mahakasika izay lovan'ny aina randriany rina. Ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany 20 aprily 2024 ireo concentrateur d'oxygène miisa 2 entina hamonjena sy anavotana ny vahoaka malagasy miady amin'ny valanaretina covid-19. Efa nisandiany voalohany tamin'ireo concentrateur d'oxygène ireo izay miisa 702 tonga tamin'ny taona 2024 ka izao nampina izao indray. Nambaran'ny filohan'ny rajoelina izay tonga antsena izany teny Ivato androany fa na dia misy aza ireo lavo tao anatin'izao ady amin'ny valanaretina covid-19 izao dia maro ihany koa anefa ireo avitra noho ny fisian'ny fitaovana toy itony izay ahafahana mamonjy aina tokoa. Araka dia ataontsika ny ezaka rehetra hoentina anjena, anavotana, anasitranana an'ireo malagasy izay marary miady mafy amin'ny valanaretina coronavirus ity. Fantatsika tsara fa ny vokatra ateraka izany valanaretina izany dia mitarika mihitsy hatrany amin'ny fahafatesana. Ny vokatra ateraka izany dia sepotra ny olona izay marary ka ny fitaovana ilaina amonjena an'izany olona izany marary iny dia ity concentrateur d'oxygène ity. Rehefa tena sarotra izay dia mihina ny oxygène mihitsy ka na dia nisy azy ireo lavo tao anatin'izay valanaretina izay dia isoratsika n'Andriamanitra kosa fa betsaka ireo izay avitra noho ny fisian'ny fitaovana toy ny concentrateur d'oxygène. Maro dia maro no avitra izany tamin'ny andinin'ny voalohany izay nanafaratsika concentrateur d'oxygène izay miisa 702. Izao tsika dia nanafatra indray izany concentrateur d'oxygène roa arivo ihany koa ary voatonga izy io amin'izao amin'ny teny izao dia alefa any amin'ireo izay tena tratram-balanaretina. Raha vantany voatonga ireo fitaovana ireo dia nanome baiko ny filohan'ny rajoelina ny tsinjarana azy ireo any amin'ny faritra izay mila izany toy ny ao Vakinankaratra, Fianaratsoa, Sava sy ny maro hafa. Nambarany filoham-pirenena ihany koa fa raha mpitso ity sidin'ny kompaniera Madagasikara izay mitondra ireto concentrateur d'oxygène ireto dia nainga iverina ny Chine aka ireo bouteille d'oxygène izay nafaran'ny fanjakana ary ho tonga amin'ny faran'ny herinandro izao izany izay ahafahana manampy hatrany amin'ny fitsaboana ireo olona mila izany eto amintsika. Vaovao mahakasika ny tontolon'ny asa, mpiasa maro no velo taraina amin'izao fotoana izao noho ny fahatapahan'ny karaman'izy ireo, noho ny fisian'ny fepetra sasany izay noraisiny toy ny fanenena ny isan'ny mpiasa maherin'ny 500
ka tsy maintsy mifandimby miasa izy ireo dia tsy mahafeno ny ora tokony hiasany intsony ireo mpiasa ka voatery tsy maintsy mandray ny atsasakarama. Maro amin'izy ireo anefa no mindrana vola teny anivon'ny banky tamin'izao fotoana izao noho ny fahasairanana ka ny sambo-bola teny manoloana izany rehetra izany indrindra ary dia nitondra ny heviny ny avy ao anivon'ny SVS randrana sindikaly teo ihany koa ny makasika ny fanamariana ny fientin'ny asan'ny andron'ny voalohan'ny volana May ho avy izao. Mitatitra ny vaovao Lovany Ena Randrianirina. Tsy tahaka ny isan-taona ny fankalazana ny fetin'ny asa amin'ity taona ity, raha mahalala mantsy fa miatra eto amin'ny faritra Analamanga ny fihiboana tanteraka isaky ny sabotsy sy ny alahady. Ny sabotsy ho avy izao nefa ny voalohan'ny volana May natokana ho an'ireo mpiasa rehetra. Efa ray volana mialoana efa naterina teny amin'ny prefektura n'Antananarivo ny fangatahana lalana natanteraka fanentanana izay kasain'ny SVS randrana sindikaly natao. Fotoana indrindra nefa izao anentanana satria dia maro ireo mpiasa no misedra olana malona ny fisian'ny fihiboana sy ny fepetra hafa izay ndraisiny entina hifehezana ny aretina. Tsara fantatsika hoe rehefa misy an'iny fepetra iny dia midika izany mihena ny ora iasana. Zay tsara fantatsika rehetrarehetra zay. Rehefa mihena ny ora iasana dia mihena zany ny karama ny vola azon'ny mpiasa. Tsy misy an'izany mpampiasa hanome vola karamanao feno zany nefa anao tsy mahafeno akory ny ora iasana. Eto Madagasikara izay vao maika moa ny seho teo le hoe ho an'ny eto Analamanga le hoe ny mpiasa ny orinasa azafady izay manana mpiasa mihoatra ny 500 dia tokony manao rotation. Tsy tokony moa zany tsy maintsy manao rotation dia midikany rotation atsasany miasa zany dia atsasany tsy miasa. Rehefa tsy miasa ianao dia any amin'ny faran'ny volana zany dia fantatsika tsara fa atsasakarama no raisinao. Maro amin'ireo mpiasa amin'izao no atsasakarama ihany no raisiny kanefa dia tsy vitsy amin'izy ireo no mbola manana trosany amin'ny banky. Eo ihany koa ny vola izay nalaina tao amin'ny kinapsa tamin'ny fihiboana tamin'ny taondasy. Tokony hitadiavana vahaolana araka izany ny afa-panajana ny fepetra ara-pahasalamana ahafahan'ireo mpiasa ireo miverina amin'ny asany miroso kelikely amin'ny fandoavana ireo vola izay ananany orinasa samihafa any aminy nandroso vahaolana manoloana izany ihany koa ny SVS randrana sindikaly. Zay ary ny analizy amin'izao zay ny vola betsaka zany ny mpiasa amin'izao tonga mitomany mihitsy makany amina hoe zao tsisy vola raisina mihitsy noho io fepetra io. Dia ilazananay ary mahatonga anay miteny foana hoe lasa fepetra mamono ny mpiasa zany fepetra raisin'ny fanjakana fa tsy mijery hoe inona ny tena mety. Ny tena mety dia le hoe maninona raha ohatra ka ny fepetra ara-pahasalamana ajaina ny mpampiasa menimenina amin'ilay fanaovana amin'ny désinfection ny orinasa hoe lafo be dia tsy manao an'ireny sasany atao indray mandeha isam-bola vitsikely. Tokony zany ny fanjakana manana an'ireny fanampiana azo avy any ivelany ireny ary rehefa nilaza koa ny fanjakana hoe ny fanafody momba ny Covid dia tsy ataovam-bola dikan'izany tokony ny fanaovana amin'ny désinfectena isany ao anatiny tokony homena maimaimpona an'ireny zany ny orinasa hanaovany an'izany fanaovana ny désinfectena ny orinasa an'izany dia amin'izay miaro ny mpiasa miasa ara-dalàna tokony miasa fenona zany ilay ora iasana ao anatin'ny ray volana ahafahany mandray an'ilay karama isam-bolana. Tokony andraina andraikitra tandrifiazany koa ny orinasa ahafahana miaro ireo mpiasa ireo amin'ity arety mandoza ity sy ny ahafahan'ny mpiasa ihany koa mitsabo tena raha sanatrika tojo fahasalamana amin'ny alalan'ny fandratana azy any amin'ireny toeram-pitsaboana ireny. Anomboka tsy ho ela ny fananganana ny fitanterana Antarby eto Antananarivo renivohitra ary kasaina ho vita amin'ny volana Jona ho avy izao ny fanamboarana ny teleferika. Fokontany maromaro moa no voakasiky ny fananganana ny fotodrafitrasa ka niaraka nivory tamin'ny ministeran'ny fitanterana teny anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Ireo fokontany voakasiky ity tetikasa ity roa taona moa ny faharetan'ny asa raha ny fanazavana. Anomboka amin'ny volana Jona ho avy izao ny tetikasa fanamboarana ny fitanterana Antarby na ny teleferika eto andrenivohitra Madagasikara. Misy dingana maromaro moa no anatanterahana ny fananganana ny fotodrafitrasa ka voalohany amin'izany ny fampidinika sy ny fanakalevitra tamin'ireo lehiben'ny fokontany rehetra voakasiky ny fananganana ny fotodrafitrasa teny amin'ny komina ireo tompon'andraikitra. Efa manomboka omalimo ny fanadihadina amin'ny fiatraika ara-tontolo iainana sy ny ara-tsosialy ny amin'ny fametrahana ity tetikasa ity amin'ireo fokontany ireo.
Linina romo no fantatra fa ho asiana eto Antananarivo ka raha ny fantatra dia mampitoy any Anosy Ambanidia ary Anosy Ambatobe izany. Ilaina ny miara-miasa amin'izareo satria ilaina ny hevitra zareo, mifanakalo hevitra amin'izareo momba ny fametrahana ary amora ametrahana an'ireo tetikasa rehetra ireo. Dia eto ihany koa na nandrana namaly ny fanontaniana na ny etaeta amin'izareo momba n'izany tetikasa izany. Amin'ny fokontany manko ny tena akaiky ny vahoaka dia sy maintsy maka ny hevitra ny vahoaka tsika hoe ny mamaly ny ahahany ny vahoaka amin'izany fametrahana zany tetikasa zany anatin'le etude sy maintsy atao vahoaka zany. Ny impact ny rehefa petraka ve io tetikasa io mety misy zavatra mety ho simba ve manodidina zany fametrahana zany sy maintsy jerena daholo izany. Zany rehetrarehetra zany no ilaina ny fiaraha-miasa amin'ireo be fokontany ireo izay anisany koa manelanela ny fanjakana sy ny vahoaka amin'ny fametrahana ny tetikasa. Indray 9,3 km miainga avy eo Anosy mandroaka tonga any Ambatobe. Iny no mamatovaky ny fahanina Anosy mandalo any amin'ny Saint-Michel, Barbe, Amboda. Roa taona ny faharetan'ny fanamboarana ka amin'ny volana Jona amin'ny taona 2024 no tokony efa hiasa ity fitaovam-pitaterana ity. Vao vita araka izany ny fanadihadiana dia iroso amin'ny fananganana ireo andro mitsatoka isaky ny fokontany lalovany amin'izay. Dia misy installation vaovao ho apetraka tsy hampiasa mihitsy tsika amin'ny kilowattheure zay efa misy amin'izao fotoana izao. Ny ary tsy atsy fa misy vaovao ho apetraka ao anatin'ilay vaovao apetraka zany no angalana amin'izay ampiasaina ity transport par câble ity. Ary efa tsara nytenentsika teo ihany koa fa tsy dia tena mihinana énergie be mihitsy izy io, tena kely dia kely mihitsy ary ao anatin'izany zany efa tao anatin'ny étude daholo zany tsisy atahonana amin'izay le gara zany araka ny fanazavana teo tsy hoe isaky misy pilôna dia misy gara ao anatina linina anankiray zao misy eo amin'ny gara na telo na efatra eo dia amin'ireny gara ireny zany no miakatra sy midina ny olona. Fa ny pilôna mitana an'le câble mba azahoana fotsiny zany irindra tsara ilay fandehanan'le transport par câble. Io zany ohatran'ny train urbain misy phase voalohany aloha dia apetraka aloha ny phase voalohany hita fa tena mandeha tsara dia eo amin'izay tsika mandeha satria efa fantatra hainy manao azy dia moramora kokoa manao ny extension raha tena ilainy zany amin'ny hoavy. Tontolon'ny baolina kitra sy ny fanatanjahantena, ny fampidirana ny resaka politika sy ny fitiavan-tseza ny mpitantana ny olana mamotika sy tsy mampandroso ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara ka mila apetraka ny rafitra nambaran'ny Ramasy izay mpitantana ny komity amerina ny asin'ny baolina kitra malagasy manoloana ny olana mitranga eo anivon'ny baolina kitra malagasy ankehitriny. Raha ny vaovao farany fantatra fa voatazona ho mpanazatra ny ekipam-pirenena ny baren'i Madagasikara trany taorin'ny fivoriana ny arahan'ny komity mpanatanteraka teo anivon'ny fédération na malagasy ny baolina kitra Andriamatoa Nicolas depuis mpikambana misa fito tamin'ny 10 ao anatin'ny komity no nitazona azy amin'izao mpanazatra izao. Mitatitra ny vaovao mahakasika izay Rina Fitiavana sy Elvina Manevasoa. Taoriny tsy nahatafakatra ny baren'i Madagasikara amin'ny kanina 2024 no nanomboka voahosongosona ny toeran'i Nicolas Dupuis amin'ny mahampanazatra ny ekipam-pirenena malagasy azy. Maro sokajin'olona nisikera sy nanakihana azy fa tokony esorina ny tenany omaly niara-ny vory teny Mahamasina ireo komity mpanatanteraka eo anivon'ny fédération na malagasy ny baolina kitra ka ny fandinika momba ity raharaha ity. Fantatra araka ny loharanom-baovao fa fito tamin'ireo 10 no nanaiky ny mbola hitazomana azy ho mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy raha tokany 3 nanaiky ny hanesorana azy. Noho izany mbola afaka manohy ny asan'ny mpanazatra Nicolas Dupuis araka ny fanambarana nataon'ireo mpikambana 7 satria araka ny andalana fa 170 anatin'ny fitsipiky ny FMF dia nevitry ny maro anisa amin'ny mpikambana noraisina nanamafy ihany koa ny fampitam-baovao eo anivon'ny fédération fa mbola tsy nisy ny fanapahan-kevitra noraisina mahakasika ny mety fampiatoana na fandroana ny mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy hatreto. Manoloana izay indrindra nanambarandriamatoa Ramasy mpitantana komity amerina ny asin'ny baolina kitra malagasy fa mila apetraka eto amintsika ny rafitra hanatsarana sy hampandrosoana ny baolina kitra no itsiny ny fanazavana fa fampidirana ny resaka politika sy fitiavan-tseza no olana mamotika sy tsy mampandroso ny baolina kitra eto Madagasikara. Tafiditra ny resaka politika loatra ny baolina kitra malagasy dia izao ny vokany zava-misy izay henantsika ao anatin'izao fotoana izao. Tsika mieritreritra hoe fanalana Nicolas Dupuis
no mety mampandeha amin'ny baolina kitra na fitazomana Nicolas Depoy mampandeha amin'ny baolina kitra tsy zay ho anay kady zasy be dia tsy zay ny anay le rafitra mihitsy aloha mila apetraka itsika mpijery baolina kitra eto Madagasikara tsy mameny asin'ny baolina kitra eto akory ny teny anareo zany ho fenontsika aveo kianja ngeda be eo mamasina io rehefa vita io rehefa tsy mandray anjara tsika mifampandrosoana amin'ny baolina kitra reo mpijery baolina eo dia aza manonofy fa izy professionnel zany eto aza manonofy nya zany dia zao ny resaka aza fangaro ny resaka politika sy ny baolina kitra izay olana io resaka rafitra io ka ho anay dia hoe tokony tanterahana ny fanatanterahana n'iny conférence nationale iny nandanimbola be iny tery ivato vola tsy toko tsoforoana ny lany tamin'iny fa maninona tsy misy manaraka satria zao Nicolas Depoy tazomina tsy any amin'le tazomina nisy olana anetsika tamin'ny etopisianina teo inona ny olana tsika mpijery baolina ny manome olana amin'le izy satria tsika tsy teknisianina dia izao tsika ve dia ahita vokatra amin'ny zavatra mitranga atao ady karimbola ohatra zao tsy aza manonofy sy mitady miracle fa mila amboarina tsy tolony baolina kitra eto vaovao fampianarana miisa 710 ireo mpampianatra na vita fiofanana teny anivony CNFP no horaisina ho mpiasa-panjakana amin'ity taona 2024 ity eo anivon'ny ministera ny fanabeaza am-pirenena ampirinasa tanteraka amin'izao fotoana izao ny guichet unique eny amin'ny INFP eny Mamasina izay sampandraraha mikarakara ireo atota taratasin'ireo nivoaka teo anivon'ny CNFP horaisina ho mpiasa-panjakana manodidina ny 500 eo ny antota taratasy kirakiraina ao anatin'ny herinandro raha ny fanazavana ny omeny ny teny antoerana mitatitra ny vaovao mahakasika izay Rina Fitiavana sy Elvina Manevasoa. Sampandraraha maromaro no miara-misalaha manatanteraka ny oasio ao zany hoe ao ny eto anivony ministera fanabeazam-pirenena ao ny eo anivony ministera ny asa-panjakana ao ny eo anivony ministera ny fitantanam-bola ny direction générale ny contrôle financier moa zay eo anivony ministera ny fitantanam-bola dia mbola manamafy ny asany miaraka amitsika ao ihany koa teneniko teo hoe natomboka maly izy ny fiafarany mbola tsy fantatra hoe naoviana satria maromaro ihany ny dossier zay hokirakiraina sy ho avoaka mandritra ny fotoana rehetra zay tsy fantatra hoe hatramin'ireo viana zay mikarakarana azy ny nanomboana azy moa dia ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpianatra zay nivoaka tamin'ny CNFP manerana ny nosy ande misy eo amin'ny 3,000 eo zay no anomboana azy nanambara ny talemisana ny fitantanana ny mpiasa akoatr'izay fa misy ihany koa ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra FRAM sy ireo mpianatra nivoaka tao amin'ny ENS tamin'ity taona ity ho an'ny mpampianatra FRAM manokana faritra misy fito ankehitriny no nahavita mba hibe maso ny fifantenana azy ireo ary arakaraka ny fivoarany toetra ara-pahasalamana no anatanterahana andreo faritra 10 ambiny mandeha ny andalana eny satria miasa en parallèle amin'izay ihany koa dia efa ho atao koa ny ENS mandeha miandalana eny mandeha miaraka amin'izay ihany koa ny FRAM zay efa mandeha satria ny FRAM zao ny ampaibe maso misy région fito no efa vita amin'ny région 20 région 10 no ezahana ihany koa tsika samy mbola teo ela velona raha tsy salama tsika tsy afaka manana totosana didy manandraitra zay apetraka amintsika fa hiezaka zany ny ministera anatanteraka avita anatin'ny fotoana fohy ireo région 10 ambiny ireo ary anatotosa ny fandraisana mpiasa-panjakana ireo olombelona rehetra zay tafiditra aloha anatin'ireo vavy zay iantsoroantsika taona 2024 ity sy ny varomangatsika ho andro azy mbola misy doléance na ny sisy koa na ny intéressé mihitsy manana doléance dia anatin'ny fotoana fohy eo amin'ny tapabolany eo mbola hijerevana an'izay miaraka amin'ny tompona andraikitra rehetra ary tonga dia mitohy miandalana amareo zay efa tsisy olana ireo fa zay lettre d'engagement zay moa ny fanekena fanjakana iny hoe ny toerana sy ny andraikitra zay horaisiny rehefa horaisina ho mpiasa-panjakana izy vaovao mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tao anatin'ny 420 rafarany olona misa 17 be izao indray no indray namony eny tao anatin'ny tarehimarika nivoaka farany androany teto Madagasikara vokatry ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus tafakatra hatrany amin'ny 1,3 ireo namony eny rehetra nahitana tranga vaovao hatrany amin'ny 29
roanjato ihany koa androany tamin'ny fitiliana miisa 2,5 izay natao, ka ny 5,3 dia teto Analamanga avokoa, ka ny ambiny dia tany amin'ny faritra 2,10 hafa. Betsaka no ny tranga vaovao kosa nefa ny isan'ny sitrana somatsara androany satria misa 700 izy ireo raha ny taremarika nivoaka. Lasa 3,750 izany zao ireo manaraka fitsaboana ka tranga misy fahasarotany avokoa ny 7,700 amin'ireo entanina trano ny tsiraray mba anaja ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana. Toy izao indray ny antotanisa mirakitra ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara. Antotanisa voaray ny 17 aprily 2024. Tranga vaovao 2300, sitrana 700, namoiny ainy 17 ary ny fitambaran'ny fitiliana natao 2,520. Amin'izao fotoan'izao dia misy olona 3,750 manaraka fitsaboana ary ny 7,700 amin'izy ireo no ao anatin'ny forme grave. Raha tambatra kosa ny antotanisa voangona nanomboka ny 13 martsa 2024 hatramin'ny 17 aprily 2024 dia mitsinjara tahaka izao: mitotaly 5,903 alina ny fitambaran'ireo olona efa mitondra sy mbola mitondra ny tsimokaretina coronavirus. 7,3 alina no isan'ireo sitrana, izany hoe 2,7 ny taha-pasitranana, 1,3 ny fitambaran'ireo efa namoiny ainy, 2,7 ny taha-pahafatesana ary mitotaly 7,707 alina sy iray hetsy ny fitambaran'ireo fitiliana natao ny datin'ny 13 martsa 2024 hatramin'ny 17 aprily 2024. Mila mandray ny andraiky ny tandrify azy ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena raha ny faneho-kevitra Andriamatompo Max Fabien Andrianirina manoloana ny zava-misy mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny amin'ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus. Ilaina ny fiarahamientan'ny vahoaka rehetra ihany koa ny ahafahana miady amin'ny ity aretina coronavirus ity raha ny nambarany. Rehefa tanteraka izany dia afaka miroso amin'ny fanorenana ifotony amin'ny Madagasikara izay isika amin'ny alalan'ny fifampiresahana samy vahoaka Malagasy raha ny nambarany. Mitatitra ny vaovao mahakasika izay moa Lovany Aina Randrianirina. Toy ny firenena rehetra maneran-tany dia misedra olana ara-pahasalamana noho ny fianaky ny aretina coronavirus i Madagasikara. Manentana ny rehetra hitandrina sy fanampy ary fanomentanana ka hiady sy hamongotra ity aretina ity ao anatin'ny firaisan-kina tanteraka sy ny fihavanana ihany koa ny avy anivon'ny Antoko RNR na ny Rassemblement National pour la Refondation tarihan'Andriamatompo Max Fabien Andrianirina filompanorina izany antoko izany. Tokony ifampiainy rehetra ho fanatanterahana ireo toromarika izay omeny ny tompony andraikitra isan-tokony ho hiatrany nambarany. Izao ihany koa ny tenany no fotoana tokony ifampianon'ny samy Malagasy ao anatin'ny fanajana ny sata Repoblikanina. Amatsoavo ampametiny tena lehibe, ampitiavana lehibe mba handray andraikitra haingana dia haingana tsy asiana antakano intsony isika Malagasy rehetra ao anatin'ny nosy na ireo Malagasy any ampitan-dranomasy hoe ndao tsika hanavao ny fototra iorenan'ny Repoblika Madagasikara satria vaky tesaka izy io, marary izy io, mila arenina izy io, mila avaozina izy io. Izay no antom-pisiko ankehitriny hiverina amin'ny fihavanana maha-Malagasy, hiverina amin'ny soatoavina Malagasy miretraretra. Vahaolana hoentinay hoe rehefa tafaorona tsika le fanavaozana ny fototra iorenan'ny Repoblika na ny atao Refondation de la République. BDB izany asa miandry tsy maintsy tanterahintsika raha ahitan'izany Madagasikara miova, ahitan'izany Madagasikara manova fomba famindra. Fanorenana ifotony sy fanajana ny sata Repoblikanina ny tanjon'ny Antoko RNR na ny Rassemblement National pour la Refondation ka tokony isaraka izany ny fifampiresahana eo amin'ny samy Malagasy na ny Dialogue Malgacho-Malgache izay tokony ho tanterahana eto Madagasikara tsy ho atsy ao arian'ny famongorana ity arety mandoza ity.
Nandray fanapahakevitra manokana mikasika ny fanafoanana ny tsena lehibe isan-kerinandro ny komina Alakamisy ny Fianarivo. Tsy misy mahazo mivarotra avokoa ireo mpivarotra entana sy kojakoja tsy ilaina amin'ny fiainana andavanandro isaky ny tsenana Alakamisy any an-toerana manoloana ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao. Iarovana ihany koa ny vahoaka mba tsy ho tratra n'ity valanaretina ity, mitatitra ny vaovao mahakasika izay teny an-toerana. Irina Fitiavana sy Elvina Manevasoa. Ho fanarahana ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana eto anivon'ny komuna Alakamisy ny Fianoarivo, tsy misy mahazo mivarotra avokoa ireo mpivarotra andavanandro eto anivon'ny tsena sy ireo mpivarotra mandritra ny tsena lehibe isaky ny Alakamisy ety an-toerana, ankoatra ireo mpivarotra entana tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny sakafo ihany. Manamafy ny fanentanana ireo mpivarotra, indrindra fa ireo avy lavitra noho izany ny ben'ny tanàna, fa tsy misy ny tsena isaky ny Alakamisy ety amin'ny komuna Alakamisy Fianoarivo raha mipity 20 ny volana Aprily, toy izay ihany koa ny amin'ny Sabotsy sy Alahady. Tena ny mpivarotra andavanandro zany dia akatona daholo ny kojakoja rehetra zavatra tsy ilaina andavanandro, toy ny reny kojakoja kapa, bodofotsy, lamba sy na dia manana pavion ary le olona dia akatona. Ny antony mba tsy elonan'le olona nivelan'le tonga, eo manino le tsy mivarotra dia manino le tony tsy mivarotra. Fa raha pity zany dia tsenana sakafo no épicerie dia sakafo hena, légumes, zay zany no tsenany tantsaha. Manao antsoavo mba tsy ho aty Alakamisy ny Fianarivo le olona avy any Sabotsy na Mena dia hamonjy tsena hivarotra ny Alakamisy ny Fianarivo. Dia le amerenana azy rehefa avy eo dia hifanometsina. Sabotsy na Mena voalasako fa maro be le mpivarotra eo zany mba mivarotra maro. Ny tsenana Alakamisy ny Fianarivo miavaka amin'ny tsena rehetra satria ao daholo zany nasenana no mivarotra tsena ny mpivarotra fa tsy natao tany ivelany. Dia izay mihitsy le olona nanay teo amin'ny lafin'ny fitantanana satria taloha zany miantsy ny olona hivarotra atao tsena dia avy eo akatony indray ny tsenany dia ohatran'ny sataikatra ihany zany zay. Fa noho ny efa fandiniana fiarahana amin'ireo dia tapa-kevitra zany fa izay ny fepetra raisina rapitso Alakamisy. Ny kojakoja rehetra sy ny zavatra manodididina amin'ny zavatra tsy ilaina andavanandro zany toy ny sakafo ihany no misokatra rapitso. Hiditra amin'ny andiany faharoa amin'ny fanatanterahana ireo tetikasy, vokatry ny famatsim-bola fiamma kosa neto anivon'ny komuna amin'izao fotoana izao mba hanatsarana ny farim-piainan'ny mponina. Manomboka zany ny taona 2024 fanamboaran-dalana ny Alakamisy ny Fianarivo, dia misy koa zany fanamboarana karazana baolina fontaine eny amin'ny ilany atsimo, fanampiana baolina fontaine. Izany no atao mba hanatsarana ny farim-piainan'ny olona tsirairay avy amin'ny rano fisotro madio, amin'ny lalana koa satria ny lalana no antoko ny fampandrosoana eny anivon'ny faritra misy any anatiny any. Dia aty amin'ny ilany avaratra aty moa zany ny anaovana an'le izy ao atsimo ao avaratry ny tsena ao, dia mba mahazo aina kokoa zany le olona amin'ny fotaka zany amin'izay. Dia mampatsiaro koa zany amin'ny tsika rehetra tompona ndraiky teny amin'ny fokotany amin'ny alabotry. Misy manko ny olona manarota n'le fahaserana samy sahirana zao dia mety misy manao lava-lamosina fotsiny dia tsy misy afa-tsy ny mamaky trano no ataony. Dia ao anatin'le confinement mihitsy le misy couvre-feu dia manarota mihitsy ry zalahy manao zay tiany atao. Marongatra mihitsy izy teto Alakamisy ny Fianarivo fa izay moa zany nidinika ndray fepetra izay zany iarovana ny izay zavatra hoe amin'ny Sabotsy sy Alahady ary dinika amin'ny gendarme hoe inona fepetra raisiny fa mody hoe confinement total zany dia manaroatra. Vaovao avy eny anivon'ny fokontany kosa miezaka trany manentana ireo mponina ao eny ifotony ny tompon'andraikitra eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao ny amin'ny tokony anajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ny avy eo anivon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao teny amin'ireny fokontany ireny. Mbola misy hatrany anefa ireo mafilo tsy manaraka ny toromarika hatramin'izao raha ny fanazavana ny avy eo anivon'ny fokontany Ankadivory, fokontany iray izay nanaovana fanadihadiana tamin'ny tianio ity. Mitatitra ny vaovao mahakasika izay, Rina Fitiavana sy Elvina Manevasoa.
Efa maro ireo manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra amin'izao fotoana izao, saingina eo aza izany miezaka hatrany ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny fokontany manao ny fanentanana mba tsy hampianaka ny valanaretina. Raha ny fanazavany se fokontany lefitra ity amin'ny fokontany Akadivory, mbola misy anatra amin'izao no mafolotsy manaraka toromary ary na dia manao ny fanentanana azy izy ireo dia tsy rototra akory ny sasany. Amin'ny ankapobeny nefa dia azo lazaina ho vitsy anisa ireo tsy manaraka ny fepetra ary tafiditra ao anatin'izany ireo ankizy izay saika tsy manao ary vava sy orina avokoa ny ankamaroan'izy ireo kanefa mivoaka ny trano sy mifamezivezy milalao any anaty tanàna rehetra any. Ezaka izay ny manentana ny mpiarabela rehetrarehetra amin'ny geste barrière rehetrarehetra ataon'ny fanjakana. Ny commune manentana ihany koa amin'ny fanentanana rehetrarehetra fahadiovana. Ny ezaka zany izay mijery fotony eny amin'ny tanàna rehetrarehetra. Misy ihany koa ireo ray aman-dreny-paritra eto aminay miezaka manentana ny isa-paritra. Misy ihany mafimafy loha ozy hoe misy mafimafy loha zany ilay olona hoe amitahotra gendarme dia ianao raha miteny manentana dia jereny zareo fotsiny. Dia eo amin'ilay fanentanana zany mba apetraho ny kasibosy manaovana izao fanekizy matetika betsaka ny eto an-tsena zany zao mizanaka mivarotra dia tsy manaraka lalàna. Fa ny ankabeazan'ny olona nefa aloha mahatsapa fa tena enjana avy aretina dia miezaka manao ny lehibe manentana ny isa-tokantrano izay isa-paritra isaka ny faritra eto aminay. Ny voamera fahasalamana miaraka aminay manentana amin'ny fanaovana lavapiringa miady amin'ny fangerena kalamanjana. Misy efa nanao hatrizay zay efa manao fanentanana amin'ny olona rehetrarehetra. Fa amin'ny ankapobeny moa zany ilay tena hita hoe tena sahirana sy ilay tsy mivaky-loha dia tsy mivaky loha. Fa ny olona miezaka zany manao an'ilay mihaino sy fanentanana ataonay eto amin'ny fokontany sy ny hiditra eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa ary isika variant B1 617 no anaran'ilay virus vaovao ny Covid-19 mandripaka olona any Inde. Amin'izao fotoana izao raha ny fantatra dia Inde izay efa manomboka mandray ireo fanampiana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao manoloana ny voina manjo ity firenena ity. Firenena maromaro nefa no efa nahazo fampitandremana fa efa tonga n'ity virus ity amin'izao fotoana izao manerana izao tontolo izao. Raha ny fanambarany sampandrara iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana ka any Eropa ny akamaroany ireo firenena ireo. Vaovao makasika izay eo amin'ny sariny France 24. Efa miparitaka any amin'ny firenena misy 70 maneran-tany amin'izao fotoana izao ilay variant na coronavirus mandripaka ny Inde. Variant indian izay mamely sy miteraka krizy ara-pahasalamana mahery vaika sy manakorotana tanteraka any Inde amin'izao fotoana izao. Ka ny amin'ny kontinanta Eropeana no tena ahitana firenena betsaka indrindra misy ity variant ity hoy ny sampandrara iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Manoloana ny fiorohorona noho io virus io ary nampilaza ny tokony hitandreman'ny firenena tsirairay ny avy eo anivon'ny OMS. Variant B1 617 moa no anaran'ity virus ity izay antsoina hoe variant indien. Karazana variant mifindra aingana indrindra amin'ireo variant efa nisy hatramin'izay izy io ka io no mahatonga ny Inde ho ripaka tanteraka amin'izao fotoana izao. Maro amin'izao fotoana izao ireo firenena nanapaka mihitsy ny sidina sy ny fifandraisany amin'ny Inde fa raha araka ny tatitra nataon'ny OMS hatrany ny satiana ny hita miparitaka izay miely hoy izy dia avy any Inde, Royaume-Uni, États-Unis ary Singapour tamin'ny fitanterana izay fanao n'ity sampandrara ity isan-kerinandro momba ny valanaretina mandringana Covid-19. Tao anatin'ny andro vitsivitsy farany izay dia voalaza ihany koa any amin'ireo firenena Eropeana maromaro toa ny Belzika, Suisse ary Grèce sy Italie dia ahitana izay aretina izay ihany koa. Inde aloha hatreto izay efa manomboka tonga any antoerana ny fanampiana avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Raha araka ny tatitra ary amin'izao fotoana izao dia lasa Inde indray ny firenena fahaefatra amin'ny aripaky ny areti-mandoza ao aorian'ny États-Unis sy Brésil ary Meksika izay efa mihoatra ny roetsy ireo namony ainy. Any Chine kosa miakatra indray ny vovoka be any amin'ny désira iray any avaratra andrefan'ny Chine amin'izao fotoana izao. Rakotra ny tempête de sable tanteraka ny abakabaka ity faritra ity raha ny hita tamin'ny sary. Namoaka fanambarana avy hatrany moa ny tompon'andraikitra any an-toerana mba tsy hivoaka ny trano iarovana ireo vahoaka manoloana ny loto ateraka ity fiakaran'ny fasika ity.
ahitana tempête de sable goavana miseho any amin'ny faritry Gansu any avaratr'Chine tamin'ity herinandro ity. Nanjavona tanteraka avokoa tany an-toerana vokatry ny fiakaran'ny fasika hoentin'ny rivotra izay. Raha ny tena marimarina kokoa dia somary avaratra andrefan'ny Chine no misy azy io. Naloto tanteraka ny abakabaka tao anatin'izany ary tsy nifankahitana manerana ny tanàna ka niteraka loza amin'ny fifamoivoizana mihitsy izany indrindra eny amin'ireo arabe mikotana. Ponina avy amina tanàna maromaro no rakotra ity vovoka be mameno abakabaka mandrakotra ny lanitra ity. Tsy maintsy nanao antso avo ho an'ny vahoaka tany an-toerana mihitsy moa ny tompon'andraikitra tany amin'ity faritra ity mba hisorohana ny loza indrindra ny olana ara-pahasalamana manoloana ny vovoka maro be. Ka nambara tamin'izany ny tsy fahazona mivoaka ny trano manoloana ny vovoka, ny fanidina ny varavarana mba tsy hidirany vovoka io any an-trano, manoloana ny sary tonga any amin'izy ireo izay mampiseho ny fandrakofany ny vovoka sahala amin'ny andian-drahoana izay manarina tanteraka ny tanàna sy ny faritra. Marihana moa fa izao fiakaran'ny fasika mameno tanàna izao dia zava-miseho any amin'ity faritra ity foana isaky ny lohataona tahaka izao noho ny fiakaran'ny vovoky ny fasika be ao amin'ny dezera iray ao Gobi hoentin'ny rivotra mirarakompana any amin'ireo tanàn-dehibe manakaiky azy. Iverina Atsitrady kosa isika atao anatin' ity vaovao manaraka ity toy ny raharaha politika any an-toerana. Lasa disadisa politika no niafarany ny fametrahana Prime Ministra vaovao Atsitrady izay tsy voaela akory izay taoriany nahafatesan'ny filohan'ity firenena ity. Nahitana fihetsiketsehana araka izany tany an-toerana nataon'ireo mpanohatra sy ny firaisamonim-pirenena tsy mankatoa ny fametrahana ny governemanta teteza mita hoentin'ny miaramila any Tchad. Horantsika ny sary mahakasika izay eo amin'ny fanadihadian'ny France 24. Mienjandro sady ny tady eo amin'ny firaisamonim-pirenena miaradia amin'ireo mpanohatra sy ny fitondrana teteza mita mijoro ao Tchad. Herinandro taoriany nahafatesan'ny filoha Idriss Bedy. Andian'olona maromaro sahady no nanao fidinana an-dalambe ny omaly fa 7 ny volana aprily tao andrenivohitry Niger tao Jamena. Nandoro kodiarana mihitsy ireo mpanao fihetsiketsehana. Iray andro monja taoriany nametrahana ninga Albert Paimi ho Prime Ministra ny teteza mitany amin'ity firenena ity. Olona 5 farafahakeliny ary no maty vokatry izay fihetsiketsehana izay ka vehivavy ny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo izay novononin'ny mpanao fihetsiketsehana moa raha ny fanazavana tany amin'ny tanàn-dehibe faharoa any Tchad tany amin'ny 700 kilometatra miala amin'ny renivohitra ihany koa dia nahitana izay fihetsiketsehana izay tamin'io andro ihany. Tanàna iray any atsimon'ny Jamena moa izy io. Raha ny zava-misy tany an-toerana mantsy dia niantso fihetsiketsehana moa ireo firaisamonim-pirenena sy ny fitambaram-bean'ireo antoko mpanohatra tsy mankasitraka ny fanapahan-kevitry ny fitondrana miaramila ny anao Prime Ministra any Albert Paimi ka namaly ny antso ireo vahoaka ka nidina an-dalambe nanao fihetsiketsehana manohitra ny fakana fahefana amin'ny alalan'ny filan-kevitra miaramila teteza mita na ny CMT izay notariany zanakalan'ny filoha mandimby azy niaraka tamin'ireo jeneraly misa 400 izay matoky ny filoha indrindra. Ity hetsika ity moa raha ny marimarina kokoa dia efa norarany ny manam-pahefana tany an-toerana tamin'ny alatsinainy ny lasa teo. Ho an'ny zanam-pandaharana masy fomba amin'ity anio ity sary mahakasika ny fandavahana ireo lavaka eny amin'ny faritry ny andevenana ireo olona namony ainy vokatry ny valanaretina coronavirus. Ny sary arahantsika manaraka izao tahaka izao izay sary nalaina tamin'ny telefona izay.
dia mifarany ety ankoary ny fampahalalam-baovao antsika amin'ity hariva ity saoriny ianao nanaraka izay fampahalalam-baovao izay hatramin'ny farany aoriana izao fampahalalam-baovao izao misy hatrany ny passion et pouvoir aorianan'izay kosa les irrégulières Baker Street aorianan'izay ny film atsika aorianan'ny film ny famerenana ny vaovao ihany voalohany rapitso maraina amin'ny valo ihany koa dia mbola misy hatrany ny famerenana ny vaovao ihany eto amin'ny Fréquence Plus TV toziny rina tahiry no niaraka tamintsika tamin'ity hariva ity mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.